mirongatra izay tsy izy sy ny herisetra halatra ary ny fisolokina amin'izao fotoana izao na dia efa hita fa miezaka manao aintso zavatra ny mpitandro filaminana dia hita fa mbola miezaka ihany koa ireo mpanao ratsy manao an'izany asa ratsy rehetra izany amin'izao ankehitriny izao ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadiny ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tsy ampendrila moa isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba hono ny namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsifiko zay dia ny mahakasika ny raha halatra sy fisolokina ary ny fanafena amin'ny tampiadina no tena mimpanantsika ato anatin'ity video ity fa milohan'izay dia ndao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto ao andrenivohitra ao eny 67 hektara atsimo mitombo isa ireo lavaka mahagaga ny ainga lavaka iray eo ankaiky ny poste 67 hektara atsimo lasa roa ary ny hitatra ary efa hodimy izany ankehitriny tena mahagaga fa tamin'izy mbola kely velarana tsy mbola nahitana fanamboarana tsy moatra ny 5 tapitrisa ariary nefa dia vita ny asa midika izany fa miapotika tanteraka ny lalana ao andrenivohitra ao amin'izao fotoana izao afaka 12 volana nefa dia indro fa manomboka misy lavaka mahagaga indray na dia efa misy fanamboarana aza ireo lavaka izay tapenana itsirua ao andrenivohitra izay ary tsy voandroany moa nahitana an'izany fomba fiasa efa hita hatramin'izay izay fanampenan-dalana izay dia afaka fotoana kelikely dia miverina amboarina indray lalana Anosibe indray sary indray mipika angamba ny ilay hetsika fandaminana nataon'ny polisy efatrandro lasa izay ho ireo eny an-toerana efa niverina soamantsara maka parkina eo amin'ny arabe afovoan'ny Anosibe ireo taxi bisikileta amin'izao ankehitriny izao midika izany fa tsy manaraka ny lamina izay napetraky ny mpitandro ny filaminana izy ireo ary minia mbola mametraka an'izay taxi bisikileta etsiro izay izy ireo amin'izao ankehitriny izao na dia efa niraofin'ny polisy aza ireo bisikileta marobe izay isany mampitombo ny fitohanana ao andrenivohitra ao ka izay no antony nanaovana an'ilay opération fandraofana an'ireo taxi bisikileta sy ny maro hafa teny amin'ny toerana voalaza ireo izay ny sesesy ny loza noho ny fahamamona eo am-pamiliny misa enina ny loza ny famoivizana niseho tao andrenivohitra ny farany herinandro lasa teo naratra sy namoizana aina ary nahasimbana fitaovana ireo loza ireo voalaza nefa ny ireo loza ny famoivizana ireo dia vokatry ny hamamona be loatra teo am-pamilina no antony izany rehetra izany ka ny hafatra rehefa mamo dia aza mitondra ninina intsony fa aleo mandeha tongotra rehefa tsy hay ny mandanjalanja an'izay toka sotroana izay fa sao dia mampidoza ny hafa na ihany koa mety hampidoza ny tenanao hatrany ary mety hamoizana ain'olona sy ny ainao izany raha toa ka mini manao antsirambiny an'izay familiana ao anatin'ny hamamona disy tafahoatra izay mpamily zatra mitondra rongony indray fiara fitateram-bahoaka iray no tratry ny fisavan'ny zandary ny arivony mamo teo amin'ny lalam-pirenena voalohany PK 108+900 tovovavy iray izay vao 20 taona monja no nitondra rongony 13 kilao nofonosina anaty gony fotsifotsy ity mpamily ity dia efa mpamerokeloka amin'ny fitondrana rongony kanefa dia misy soratra tsy azo hitondrana toka gasy sy ny rongony ao anatin'ny fiara vao tamin'ny 20 febroary lasa teo anefa izy no efa voasazy nitondra rongony ihany koa nogazana avy hatrany ireo rongony ary haverina lanjaina sy dorana eo masony manam-pahefana no tanana hatao fanadihadiana kosa ilay tovovavy sy ny mpamily ny fiara kosa dia tratra ny tsy ankihetsika na immobilisation miandry ny sazy hiatraminy araky ny lalàna antonio foana risofera ny entan'ny mpandeha na mandainga aza izy dia afaka ny responsabiliténao izay io ny hafatra izay nalefa ny mpitandro filaminana manoloana an'ireo sofera sy ireo entana miaraka amin'ireo mpandeha mbola ao anatin'izay toy ny raharaha rongony izay hatrany ady amin'ny fidorohana sy fiparitahana zava-mahadomelina ao Mahajanga ravan'ny polisy pirenena avy ao amin'ny unité d'intervention rapide na UR Mahajanga ny maraina ny 12 maratsa 2024 tamin'ny terrain mena fokontany Aranta
ny tambazotra mpivarotra zava-mahadomilina ao Mahajanga ao. Le ilahy iray no voasambotra noho ny fitazomana rongony izay nafenina atao anaty baoritra efatra lehibe. Mahatratra 520 fonosana ary milanja 2,3 kilograma ireo rongony izay hita atao an-tranony ary fantatra fa efa vonona ho amidy izy ireo. Rehefa natao ny fanadihadiana dia nisy lehilahy iray sy vehivavy iray hafa izay mpiara-mombonantoka amin'ity raharaha ity izay voasambotra niaraka tamin'ny ilay voasambotra teo aloha ihany. Nosamborana izy telo mianadahy ireto ary notanana vonjomaika eny anivon'ny komisaria mba hanokafana fanadihadiana momba ity raharaha fitazomana sy fivarotana rongony ity. Madagasikara tsy maintsy mandroso no tanjona ary hita fa miezaka ny fitondram-panjakana amin'izany ankehitriny izao amin'izay mba hanazatrarana antanjona amin'ilay hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso izay. Tadidio anefa fa mirongatra izay tsy misy to azy ny herisetra sy ny halatra ary ny fisolokiana amin'izao ankehitriny izao. Noho ny fivoarana ve sa inona no tena antony mahatonga an'ireo tambazotra mpanao an'izay asa ratsy izay amin'izao ankehitriny izao no mirongatra tahaka an'izany. Mirongatra ny asa fisolokiana sy ny herisetra ary ny fanaovana halabotry ao Madagasikara ao na an-tanan-dehibe io na ambanivohitra. Tsy vitany manendaka ireo jiolahy fa tena mamono mahafaty mihitsiny. Fa tsy lasa-danja amin'izany ny fisolokiana izay tena mahazo vahana tokoa ary tena misandrahaka amin'ny sehatra maro. Porofo ny fahantrana izay hiainan'ny malagasy avokoa izany rehetra izany. Diso be loatra ireo tsianasa indrindra fa ny tanora ankehitriny ka lasa mitsiry hevi-dratsy manaonao foana tahaka an'izany. Manampitrotraka izany ny hasarotan'ny fiainana izay ampanaonao foana ny ankamaroan'ny olona. Tsy ampiainana isan'andro intsony ny lela-vola ray alina ariary ho an'olona telo mianaka ao an-tokantrano fa mila mampitombo vola hiainana raha toa ka tia hiaina milamina ao an-tokantrano izay. Ka noho izany rehetra izany dia mila mailo hatrany isika rehetra amin'izao fotoana izao fa ny ratsy tsy kely lalana ary miseho amin'ny endriny maro izany resaka tsy fandriampahalemana izany. Tsy vita ny fanafiana amin'ny tampiadiana, ny fanendahana eny tanan-dehibe sy ny ambanivohitra, ny asan-jolahy amin'ny fandrombana fananan'olona sy ny halatromby isan-karazany, ny famonoan'olona etsy ankilan'izay dia mbola misy ihany koa ireo karazana fisolokiana amin'ny endriny maro tahaka anireny olona milaza ho mahavita manao zavatra maro isan-karazany sy manodikodim-bola etsy sy eroa ka mandrebireby ny sain'olona any ambanivohitra any ka iny fa taforoboka ao anatin'izay ireo olona izay mora voajono amin'izay hoe mba tia hanam-bola tampotampoka izay. Aleo ihany manontany tsara sy mamakafaka lalina mialoha ny hiditra amin'izay resaka izay fa sao dia tratran'ny fandrekerekena ka tafiditra anatin'izay fisolokiana ataon'ireo izay manana traikefa amin'ny alalan'izay resaka fisolokiana etsy sy eroa izay. Izay sy zay ny masaka azonareo tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka sy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.